Fonjantsia-fahy lasa nitondra beky Colonel Patrick hoy ireo izay ao taorisantsirasira Facebook ao amin'izao fotoana izao taorian'ny fiparitahan'ilay horonan-tsary tany amin'ny Fonjantsia-fahy izay. Etsy ankilany kosa dia miezaka mafy hatrany i sombambaoaka Rajerson Antoine izay manohitra mafy ny fitondrana fanavoazana amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka an'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny toe-javatra misy amin'izao ankehitriny izao no tena iopanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Ndao ara horesantsika izay tranga misy amin'izao fitondrana fanavoazana amin'izao ankehitriny izao zay. Atomboka antsika avy amin'ny raharaha Colonel Patrick mofy ity raharaha ity. Ny paritaka vetivety era tapazotra tsirasera ary nanaitra ny sainy maro no nahita ilay horonan-tsary fohy izay nahitana ny sarin'ny Colonel Patrick nitondra beky nandritra ny fitsidihana nataon'ny Ramatoa Fanirisoerinaivo teny amin'ny Fonjabeny Tsiafahy tamin'iny andro ny omaly iny. Raha ny fanazavana nambaran'ny Colonel Patrick dia vokatry ny fisamborana nahazo azy farany teo no antony nahatonga ny fitondrany beky fa tsy tao am-ponja no voananomboka izany hoy ny nambarany hatrany. Raha ny nambaran'ny Colonel Patrick tao amin'ny horonan-tsariny dia efa namonjy dokotera intelo izy ary efa nomena fanafody ny tenany manoloana an'izay tsy fahasalamana izay. Isan'ireo mpanao fanambarana tamin'ny fitondrana teo aloha sy tamin'izao fitondrana izao moa Colonel Patrick ary ireny hitantsika ireny moa ny horonan-tsary izay niparitaka tao anatin'izay fanambarana izay nataony izay hatrany izay nilazany mazava tsara fa tsy matahotra ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao ny tenany ary tsy matahotra ny hosamborina izany izy amin'ny maha miaramila azy hoy nambarany hatrany tao anatin'ny izany rehetra izany. Fa io moa zany ny fiainana dia toy ny kodiaran-tsarety mivadibadika izay androany ianao mety ambony ary rampitso anao mety ambany izay ao anatin'ny izany rehetra izany. Ka izay no antony anaovana tsara foana mandritra ny androm-piainana fa tsy misy mahafantatra ny ampitso isika rehetra na izaho na ianao ao anatin'ny izany rehetra izany. Ka dia mirary fahasalamana feno ho azy izay mbola mifonja any amin'ny Fonjantsia-fahy ihany amin'izao ankehitriny izao ary ainganeo salama mandrakariva foana izy mba hanohy an'izay ady izay efa nataony izay raha toa ka mbola ho vitany ihany hanohy an'izay. Ny amin'ny mahakasika raharaha Rajerson Antoine indray mipetraka ihany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao. Nahazo vola mba handravana ny fitondrana fanavoazana ve Andriamatoa Rajerson Antoine hoy ireo sasany satria no esorina ny zo izay tsy azo anenjehana azy amin'ny masombamboaka azy izay antsontsika hoe immunité parlementaire izay. Miazakazaka ny toedrara politika ary samy miezaka mijery ny tombotsoany ny rehetra mandeha ny katsikatsi politika mibaritaka ny vola handravana ny fitondrana fanavoazana izay mikasa hanova rafitra hananganana firenena izay potika antoanany maro. Ka ireto hita niaraka nanao hetsika tamin'ny fandravana ny fitondrana teo aloha ireto hiverina ho manao tanjaka afaka mandrava ny fitondrana ankehitriny nojonoina vola mba hanatanterahana izany fikasana izany hoy ny sasany. Nalaza tapazotra tserasera tamin'iny herinandro lasa iny fa nahazo vola tamin'ireo vahiny izay efa voasambotra noho ny fikasana hamono ny filohan'ny fanavoazana fikasana hanonga-panjakana i Andriamatoa Rajerson Antoine izay sombambaoaka voafidy teny Rivonimamo. Efa nisy ny fanatiadiana natao mahakasika an'izany ary nangataka ny fanesorana ny zo izay tsy azo nanjehana azy na immunité parlementaire mba ahafahana manenjika azy ny ministra ny fitsarana ary ny ekena teny miaram-pirenena izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao araky ny zava-misy hatrany. Manoloana izany rehetra izany dia namoaka ranty horonan-tsary fandraisan'ny voankazy rehefa avy nosamborin'ny fitondrana Rajoelina izy ny 3 septambra 2024 eny sombambaoaka Rajerson Antoine. Ranty izay miendrika fandrahonana ny fitondrana fanavoazana mba tsy ho sahy sambotra azy fa raha tsy izany dia hilaharany vahoaka manaradia azy ary horava tanteraka ny fitondrana mijoro ankehitriny hoy ny sasany. Ka dia narantsika emo niton'izay rehetra izay ary nilaza mazava tsara sombambaoaka Rajerson Antoine atao anatin'ny horonan-peo izay nataony manoloana ny kabary izay nataony tamin'ireo vahoaka izay fa ny azy dia ny vahoaka no immunité parlementaire hoy ny nambarany hatrany
rehefa nisorana taminy izay immunité parlementaire izay mba ahafahana manao fanadihadiana sy mba ahafahana manenjika azy izay. Andao ane hoarantsika ity sombisombiny kabary izay nataony tamin'ny revoaka ny Revonimamo manoloana an'izay hoe immunité parlementaire an'izay izay niaraka tamin'ny voaka marobe Moïse tao anatin'izany rehetra izany ary nampiseho ny tanjany Moïse eo anatrehany fitondrana izay mijoro ankehitriny izao satria tezitra mafy izy tamin'izay fanesorana ny immunité parlementaire an'izay amin'izao ankehitriny izao zay. Ka noho izay dia mihenjandroa ny tady araka izany eo amin'ny sombamboaka Rajerson Antoine sy ny ministre ny fitsarana Fanirisoerinaivo amin'izao ankehitriny izao ka dia hoarantsika eo no mety ho toy ity raha ity asa raha mbola hitohy izay fanenjehana an'ity sombamboaka Rajerson Antoine ity asa raha hilavolefina ireo fitondrana amin'izao ankehitriny izao ka hamela azy ao anatiny izany rehetra izany. Ka izay moa ny resaka politika izay fanisa hatramin'izay ka mandraky teny androany izay hoe tsy maintsy misy foana izay fanenjehana maro isan-karazany izay na tamin'ireo fitondrana maro izay nifandimby teo aloha efa nahitana an'izany foana fa tsy vo ity fitondrana ity no nisy an'izay resaka fanenjehana etsy roa izay. Raha lany zareo any ny immunité-ako nareo le resy ny immunité-ako aloha anazy any fa misy anareo miparitaka any amin'ny tambazotra eny manko hoe mamotsy vola hono le vola raha tsisy inona le ofitsina le retsy enjehana daholo zao rehetrarehetra zao hoe tsy haiko tsony hoe amerina ny Ravatomanga hono Ravatomanga raha migaza any Maorisy firenena Maorisiana mitazona anazy fa tsy malagasy ko amerina anazy ahoana misy zavatra tsy hoe naray vola tany amin'izany ivy zany hono zany ivy zany ary mbola tsy hitako nandray maraina ary ka zay le tereniko atsika hoe fanaratsiana be dia be fandotoana be dia be fa ny any teniko aminareo foana ny dia nefa nyteneniko aminareo aleoko ny maty fahazaza toy zay tsisy raha antenaina amiko eto amin'ny tany fantalovako ty mandalo any eto raha tsisy antenainana efa tsara le venana fa matoa za mbola velona ka misy fofinaina iady ale retsy ary hatramin'ny farany sikinantsika amin'ny fahamarinana sikinantsika andraro sinitsiny dia zavatra firono zareo any firono zareo dia zavatra ataony zareo any ataony zareo anazy zany fa zako tsy manana olana razavainareo ny telefony na pitisiny ninao fa resakytsika samy tantsa hoe aidy ianao azao zany resaka betsaka ao miantsy dia mandefa mesazy nareo lamina ve anao any feno ny telefoninao manontany tsy voavalim-potsony resaka ohatry zany ny ao tsisy resaka atahoratsika ao za zany tena tsy manana tahotra mihitsy ahako satria tafiny maronytsika tafiny raronytsika ary mitafy an'izany atao hoe fahamarinana zany nareo angamba mahalala tsy atoro hoe nareo ndray ve no atoro an'izany fa dia hijoro hatramin'ny faranytsika raha lany zareo any ny immunité-ako izay no masaka azona rosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy arovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.